ampianaro aho. Tantara midoy nosoratany Eresita. Ho velomin'ny Fifi sy Nanja. Miaraka amin'ny Zoma amin'ny Rina, Ralala ary Christophe Rabiarmanana. Mandray feo, mamiaro vony, mandrindra raha teknika, aro, manatontosa, Nanja, Razafondrakoto. Aiza moa izany tokony ametahako amin'ity sary ity? Atao eto ve? Aloha tsy eto ka. Varitra eto. Aleo eto mihitsy sady entina matory azy aho mahatazana azy tsara ihany. Zay. Matamilaingo angamba izay. Liza, manao ondry, tonga soa. Misaotra. Mandrosoa fa oviana indray ary tia miafafy ity e. Nanina izao raha tonga dia niditra fa mbola lany fotoana nandondona teto indray. Ka sao dia mbola natory indry dia tsy tiako tapenako. Fa maraina tokoa indry izany androany. Fa tonga oviana aloha e. Omaly tolakandro. Sady natahotra ny tsy hahatratra indry koa ny aho dia izay no nahatongavako maraina fa sao dia hoe andeha hivarotra gazety indry e. Efa oviana tsy nivarotra gazety intsony. Tsy arako daholo ilay izy dia lajaniko aloha. Fangabe atao be. Hoay e, Kevin JR. Haiko kara mba tia azy. Fa tia azy ahoana koa. Tia ny hina rehefa ndry koa izany. Fa taiza indry no nahita an'io sary io? Tsy ho lazaiko fa sao dia andeha hakany koa kiala ka anjara hitovy ny haingon-tranontsika. Izany araha tsy toetra indry. Dia io andrio izany ny andako raha izany ka. Tandremo kely ny sariko a. Nahazoako an'io azy efa tantara be tsy mifankahitana nandritra n'iny finalan'ny la Voix d'Afrique iny koa eo indry ny te handray vojo eo. Aina dia nijery fampitana amin'ny vantana ihany indry tamin'iny. Soa ihany fa nandeha aza fa raha tsy izany tsy nahazo an'io sary io. Sambatra kely indry mba nahita na dia hoe tsy mivantana azako. Tena nalahelo mihitsy izaho tany ambanivohitra tany tamin'iny sabotsy raha nahatsiaro an'ilay finaly. Tena hoe tsara feo be izy. Mendrika azy kosa aloha ny batan'iny la Voix d'Afrique iny e. Nanaovany an'ilay Iran Francis Cabrel. Je t'aime, je t'aime, je t'aimerai. Izany moa dia tena mahambabo fo mihitsy. Tsy ny feoany ihany azako. Jereo ange fitsika. Tsara tale mihitsy kosa aloha izy e. Io koa ngamba anisan'ny nahatoratorana indry ny tovovavy nandritra ny faninanana natrehany indray ka. Ary kiala koa kay anisany raha izany a. Tsy hidoboka amin'izao kosa very kiala tsy ho afokafoka. Izay mantsy mangindry fa mampiempina ny miafina ka. Fa ina aloha ny vaovao afaka any ambanivohitra tany e. Tsy dia misy akifany rano niakatra noren'oran'ireny foana. Mba nahazo rano kosa ny fambolena raha izaniko. Izay aloha e. Ary ilay olana nandeha nandritra any ambanivohitra nanahoana ny vaiany? Mety tsy hianatra intsony angamba ankizy aho. Fa tsy hianatra intsony ahoana? Fa angaha lazany tsy hiantoka indray amin'ny fianarana intsony ireo ray aman-dreny. Tsy izany ka. Fa mbola reny resaka reny ihany. Liza, ninona olana? Tsy tokony androdanana no avy efa napetraka izany. Isaky ny misy olana kely indry dia izao hijanona amin'ny fianarana izao foana. Ka tsy hitako angeky izay atao e. Raha mbola tsy ny ray aman-dreny mamoaka an'izany teny izany dia himasoy foana aloha ny fianarana. Ho antsika zanak'olona tsy ho-piainana ange dia io sisa ny lalana ioarantsika amin'ny tsaratsara kokoa e. Dia tsy mba hitandry amin'izao iainako izao ve tia? Mba manana mari-pahaizana azo lazaina ao ambony ihany saingy jereo fa mbola sahirana amin'ny fitadiavana asa ihany. Ka raha tika indry izao ny hiala sahady dia asa inona no tena indry atao amin'izany?
Eny fa sambatra be aloha indri mba efa mitady asa sisy. Indry koa aza sambatra mbola afaka manao fianaranako. Betsaka ange ny ankizy mbola te hanohy aorian'ny fahazoana baka saingy tsy afa manoatra manoloana ny enti-manana e. Saingy indray efa mandiny 2 taona eny amin'ny anjerimanontolo. Azakivy izany ankila iza. Farany izay efa natomboka fa ndry ihany nigokany amaminy aorian'ny ady. Misaotra kiny avo a. Tena nampitraka ny saiko kivy izany tenindry izany. Ok fa ezaka. Zaho eo foana rehefa misy ilaina e. Misaotra kia. Fa trano velo indry tolakandro e. Nisy tolotrasa hitako tamin'ny gazety izay omaly dia andeha hanatitra CV any tolakandro. Fa izao maraina izao mbola andeha hanampy Madame Laingo hivarotra. Fa hono? Saika handalo fotsiny ava tsy maninona ka. Rehefa malalaka mandalo foana e. Eny ary e. Oui papa, mbola vao hijery azy avy eo fa zao vao tonga ato an-trano. Ao fa miantso avy eo e. Ok. Monsieur Johary. Efa niantso an Cécilia avy ianao? Eny tompoko. Dia inona no lazainy? Efa eo am-piomanana ny akaty izy le natsoko teo fa andalo hijery zavatra vetivety eny an-tsena hono dia tamy e. Dia efa nazavainao taminy ihany fa mila tonga eo amin'ny 3 sasany izy. Efa nilazaiko ka. Ay, mbaka tony kely no varavarana azafady. Eny tompoko. Efa mitelo sasany izao. Aiza foana ihany Cécilia? Mino aho fa efa tsy lavitra tsony angamba izy e. Andraso fahatsoko vetivety. Tsy trahatrantso. Andraso aloha fa averiko antsona vetivety e. Tena tsy trahatrantso e. Mety resaka fifandraisana angamba. Ahoana koa ary izany ataon'ny Cécilia izany e? Afaka tsy asakadiny tsy maintsy alefa le sary. Ao fa ho atsoko matetika eo izy e. Ary asaiko tonga faran'izay aingana. Oui papa. Efa vonona fa miandry an'i Cécilia sisa. Le tovovavy araka amiko e. Efa hitako le izy ka. Amin'ny 7. Ok fa miandry an'izay. Efa nahazo antso Cécilia avy ianao? Tena tsy mety azo antso mihitsy izy raha amin'izay a. Ahoana koa izany tsy manaja teny efa nifanaovana izany. Mety izy angamba izay e. Andraso jereko vetivety. Manahoana tompoko? Manahoana ianao? Ahoana ianao izay? Nahita n'ity asa amin'ny gazety ity tompoko dia saika hitady an'ito adresy ito fa tsy haiko hoe aiza ho aiza eto ka io azafady. Ay, misy an'io lalakely mivily io dia ao ambadika ao. Ay, misaotra tompoko. Fa mitady asa nga ianao? Ie. Ary tao tsy niteny tsony izy fa zaho fotsiny nataony tsara dinika ambony ambany eto. Mety hisy asa ho anao ato raha toa ka mety amin'ny ramose ianao. Fa andraso aloha fa hiresaka amin'ny vetivety ah. Tsy azoko. Fa raha mety amin'ny ramose ahoana moa? Tia izaho koa dia niandro tokoa. Raha toa ka mpangalatra olona na reny mpanondrana vehivavy ireny moa reto dia mba ahoana?
tsy Aray Cécilia. Ka tsy izy angeny tao Ramose Fa inona fotsiny nanekenatra any amboalohany rehefa tsy anao e. Zao mihitsy ny any zavatra tena tifiako a. Tsy misy afa-tsy 15 minitra sisa. Ramose misy vehivavy mitady asa izay ao fa sao dia mety hanalona azy. Vehivavy iza? Tsy fantatro fa mitady asa fotsiny izy. Tsoka izy raha ilainy Ramose zany. Fa 5 minitra aloha izy jerena. Eny tompoko. Iny eny. Toa ela be izy toa nefa milaza ho vetivety. Sao dia mbola nikonikonna zava-dratsy ary. Reto mpanan-karena reto mantsy tsy dia atokisana izay ihany. Midira hono ianao. Aza matahotra fa tsy hanao ninina anao izay e. Ary aingakaingana fa tsy mila fotoana very intsony Ramose a. Tena naiko mora foana koa. Ho aizany akanto ny tokotany e. Marina mafy raha misy itsoany izao raha sanatrika ny tsy ampoizina ny miandry ato. Io le olona Monsieur Joary a. Manahoana tompoko? Mazoto orana. Saotra tompoko. Tena tsy mety aminao le asa saingy tsy manam-potoana ntsony a. Anarana? Ny avo. Anarana feno no ankatahako e. Sady mbaky ingakingy. Tarabolan-tsony avo. Taona? 20 taona. Asa atao? Tsy misy. Tondra-kara-panondro ve? Eny tompoko, ty. Mandritra ny 3 andro ihany no anaovanao an'le asa fa mila olona matotra sy vonina anaraka ny baiko rehetra fotsiny a. Ataovy eto ary ny sonianao. Mba azoko fantarina ve tompoko aloha le asa? Tsy manam-potoana amin'izany intsony tsika fa mbola hanenjika séance photo anatin'ny 10 minitra. Azavaina aminao ihany izany avy eo. Fa anao ianao sa tsy fa mandeha ihany ny fotoana e? Eny ary fa... Ataovy eto ary ny sonianao dia anarana eo ambany. Ampiomano aingana rin-jivo ireo mampiakanjo sy mampiaingo tare ao a. Ilazao izy ireo fa tsy maintsy vita ao anatin'ny 10 minitra ny zavatra rehetra. Eny tompoko. Dia ilazao kory zala-pakasary fa tamy a. Voaray Monsieur Joary a. Andao, ndoary ianao mademoiselle anaraka. Ny finday azafady ajanony eto. Nya. Ataovy eo ambony latabatra eo ny finday ianao. Tena tsy misy zavatra azoko. Fa ina marina no asa-panaovinay e. Sahaka sary ohatran'ilay teo ireny fotsiny. Nefa raha izany ve dia tsy ho vita resaka indray mbava fa mbola iandrasana fanazavana hipoapoaka indray. Ay, tena ianao mihitsy izao raha misy tadiaviko a. Njiva aloha no anarako e. Mba afaka manazava ny asa ataoko ve ianao Monsieur Njiva? Izay mihitsy ny nanatonako anao izao ka. Vao avy nanazava tamiko koa mantsy Ramose teo. Mihaino anao a? Mijanona tanteraka aty izany ianao mandritra ny 3 andro ony a, fa rehefa tapitra izay 3 andro izay vao mahazo mody. Ka le asa angeny tiako fantatra e. Mandritra n'izay 3 andro izay dia ianao aloha ny mody atao fofombadiny Ramose. Fa mody atao fofombadiny ahoana? Mba aza vao misimisy azafady. Misy conférence lehibe atrehany manomboka raha hariva ary mandritra ny 3 andro izany ka izany no ilana ianao. Mba hiaraka amin'ny anatrika an'io
aza matahotra fa tsy misy zavatra betsaka mpanaovina anao akoatra ny fanarahana Monsieur Joary amin'izay alehany fotsiny re. Izany hoe manaraka azy ohatran'ireny vehivavy miaraka amin'ny vadiny mamonjy fanasana na seho reny fotsiny ianao. Fa iza moa izany Monsieur Joary? Ramose izany ka le niresaka taminao teo. Tena tsy mety amiko izany asa mpanaovina izany Monsieur Njiva. Aleo ahody ka? Ny olana nefa dia izao tsy tonga le vehivavy saika anao an'io asa io. Asa na ny sinina na ny sinina fa hatramin'izao izy mbola tsy tratranjo foana no tsy fantatra hoe aiza. Tsy maintsy nandefa an'ireny sary teo reny ara-potoana koa nefa raha tsy izany tsy voaray Ramose. Dia izay no tsy maintsy hitazonana anao satria tsy afaka hoe hovaina intsony izany satria efa niparitaka ireny sarinareo teo reny. Fa niparitaka aiza? Sao dia mba zavatra anala-baraka izany? Sary tsara be ohatran'ireny ve anala-baraka e? Ka tsy mety azoko mihitsy ange hoe inona ny zavatra ilana an'ireny sary ireny dia inona koa ilay zavatra hatrehany. Efa nazavaiko teo fa konferansa le izy. Fa konferansa momba n'inona? Ramose angamba no tsara nytaninao ny momba an'izany fa izay ihany no mba fantatro mantsy e. Fa misy fihetsikam-bola ampianarina anao tokoa avy eo mba tsy hanahirana anao rehefa tonga any amin'ilay toerana. Izay ary aloha fa aleo andeha vetivety Atsona eo ianao afaka 12 minitra fa aterina any amin'ny salon de beauté araky ny baiko ny miandro Ramose teo. Dia tsy fantatra ao hatramin'ilay toerana andehanana ihany koa ve? Azafady vetivety aloha Allô? Manaona tompoko? Mademoiselle Cécilia, tena tezitra tamin'ny nataonao mihitsy Ramose Any amin'ny polisy? Fa maninona any amin'ny polisy ianao? Fa nisy naniendaka taiza? Izany ve? Tsara angamba raha Monsieur Joary mihitsy ny resahanao e. Ok. Andraso aloha Njiva. Lasa vetivety aloha fa izay efa nazavaiko taminao teo izay le izy e. Tena nedikizy ho amin'ny marina. Aiza no aizako an'izany rehetra izany? Sady amin'izay fiainan'olona mpanankarena. Tena naleoko ihany tsy nanaiky raha fantatro izao ka ho afa-baraka amin'izany amin'ny marina. Andriamanitro, tena matahotra izany. Oviana ny mba ny akanjo mianjaika sy lafo vidy ohatr'izao. Matoa izao no nampanaovina dia zavatra tena goavambe izany miandry any. Tompo, ampio tsy ho afa-baraka imasin'olona any. Mino aho fa tsy zovery izay natosina ampianarina anao rehetra. Eny tompoko. Dia tsy ahita ity ivelany koa hoe mitebiteby ianao? Eny Ramose, mpio Andriamanitro. Tonga sady angamba fataon'izany na ny fiara. Miantso anao eo ihany ary Njiva raha ilainy izany Ihany tompoko. Tena i Monsieur Daniel misoraka eo varavarana io. Iny eny fa mierika ty dia manatona. Eto raisiko ny tananao. Fa zavatra inona koa ary izany atomboka andro alina izany. Fa tsara kosa aloha ty hotely ty sady tena ngeza. Ato izany no anatanterahana an'ilay konferansa. Araran'olona ambony ange izy izany. Jereo fa tena mihaja be daholo ny olona mifamezivezy ato. Sady toa lehilahy daholo no hitako fa ohatrany tsy misy vehivavy mihitsy. Monsieur Joary? Monsieur Rafaly, miarahaba tompoko. Manahoana tompoko? Izy no Monsieur Rafaly.
olona manana ndraikitra ambony atao amin'ny fondation izy. Dia izy kosa no niavy fofombadika monsieur Rafaly. Efa hitako mihitsy le sary, faly mitava ny vatana. Dia faly mahalalanao ihany koa tompoko. Ka efa nanao hoana izay ny fahasalaman'ny monsieur Bruno Rainsert zao ry? Mbola ny ampitan-dranomasina izy zany sa? Mbola anaty ny fitsaboana tanteraka mihitsy izy ka izany no tsy nahafahany anatritra an'izao fividianana lehibe izao. Sambatra kosa izy manana zanaka foka miaro voninahitra tao anse a. Tsapako loatra ny fitiava amin'ny papa n'ity fondation ity. Efa fantatro ihany koa nefa fa tsy hatratra an'izao conférence izay tsy maintsy hatrehany mpikambana izao izy taorianan'ireny dian'ireny ka nanolorako tena ho isan'ny mpikambana sy andray anjara amin'ny firotsana ho filoha androany. Ho azy avokoa no nanaovako an'izany satria izany mba hetahitany. Tao lava resaka eto ampijoroana eto fotsiny koa reto ka tongotra nefa izany maharary sady amin'ity kiraro avo loatra sy tsy mahazatra aty. Marina raha mbola ahiamendra raha miala eto. Zany ka tanora. Hiavaka mihitsy ny fividianana amin'ity indray mitoraka ity satria izy tanora vo eritreriny sa hijorany eo hevitra. Tsara ka? Tena tsara. Tonga soa ze? Misaotra indrindra. Manantena firaisankina sy fanohanana trany. Azo matahotra. Iny indray matovolo, ndao ary mandro soa e. Mipetraha aloha ianao. Fa ianao dia mbola tsy nanao talon hatramin'izay naolona anao mihitsy. Efa nanao ihany fa tia anaovako tia no avo loatra dia izay angambany tsy nahazatra ny tongotro taminy. Tena nanaikitra le izy dia izay no nanahirana teo fa miala tsiny tompoko. Ty le kiraro nafaranao raha misia. Ok. Io no kiraro tokony anaovanao rahampitso. Avy dia ampidiro ary ataovy izay ahazatra ny tongotra ao aminy mba tsy hisy maso lava noho ny tsy fahaizanao mandeha amin'ny kiraro intsony ihany rahampitso. Eny tompoko. Tena mbola maharary izany tongotro izany. Marina raha mbola ahy ianao an'io kiraro izany rahampitso. Nanalana an'ilay iray teo iny anefa efa tena tsy andro dia mbola ampidirana an'ity sahady indray. Dia izao koa tsy ilaiko ianao mitakizikizina amiko fa izaho ihany no tokony hitrasika anao raha ilainy izany. Eny tompoko. Fa nitakizikizina tamin'ny ahoana koa moa ato. Izy anefa namikitra sy ny sakambona foana ny tanako teo. Tena manahirana ka. Enona koa raha nylingilingiako nanaiky an'ity asy ty teo e. Miezah ianao tsy hanao fadisonantsony manoloana an'ireny olona ireny. Ary tsy ilaiko tsony koa mbola isy anara-maso noho ny fihetsika tsy mety ataonao. Aza dinoina fa monsieur Rafaly indrindra no tena olona tsy tokony hahafantatra ny marina momba antsika fa fahavalo ny papa iny. Azonao zany? Mazava tompoko. Oui papa. Ka izay mihitsy. Nanahoana no fahitanao azy teo? Ay, le nanazava azy no nanahirana kely ahy. Efa nalefako any ka? Aza manao reraka be aloha na dia izany aza fa aleo rahampitso e. Reny document reny no ezahako jerena avy eo. Ok ary, bonne nuit. Aroko izay fa manelingelina be ny feo kiraronao. Io ambony io ny akanjo entinao matory. Misoloha ianao mandram-piveriko avy any amin'ny dosy. Ay, eny ary. Iny lamba irakofanao. Eo ambony kanape eo ianao no matory. Ary toa le lamba nanakonana fitaratra dia tsy tena tolony aho irakofako ty. Fa nga dia tsy mba misy hafahafa. Ay, atsaran'izay akanjo matra re izany e. Sady misy fofona tsara malefaka. Any anaty filma vazaha mba hitako otrotony. Tena sambatra ihany ny mpanambola mahahofa hotely ambony ohatran'izao ka
Fa leo aloha misolo aingana fa sao dia miverina tamiko raha mise. Andriamanitra, tena mangovitra fa manify loatra koa ty lambirakofako ty. Tsy azo kokoa ange hoe inona ny itiavan-dramose an'izany efitrano mangatsika be izany. Efa andro ririniny ty dia mbola ampitinina ohatr'izany ihany température-n'ilay climatiseur. Fa tsy mahay matory milamina anga ianao fa tsy maintsy mikofokofoka toy izany. Mangatsika be tompoko. Sao dia misy efitrano hafa tokony hatoriako fa tena ngolo be mihitsy ny tongotry sy ny tanako. Tsy afaka mamindra anao any amin'ny toerana hafa satria ato amin'ity hotely ty avokoa rem-pikambana rehetra teo ireny no mijanona mandritra ny 3 andro. Tsy maintsy miray hevitra fontsika mba tsy hamahamahana azy ireo ka hahafantarany tsy nany marina momba antsika. Aleo ahy izany hipetraka fa raha mitambatambatra ny ratsambatana dia mba manome hafanana. Fa tsy efa niteny mba hatorianao amin'izay ve afa manabataba ny torimasoko ilay kasokasoka ataonao e? Ka maninona nefa raha mba hampiakarinao ilay hafanana fa tena mangatsika loatra. Volako ny manakaramanao ka tsy ilaiko anao mibako aho. Oka ianao atory ary tsy anao izay ampiteny antsony fa reraka. Ka torimasina inona koa moa no hita amin'izao e? Mba vehivavy teraka taiza koa ary tonony tsy mahazo an'izany teny malagasy mazava be izany. Oka izay. Na averiko 10 aza ny fanazavako ho sarotra amin'ny olona tsy nandalo liseny azo an'izany. Tadidio fa ianao dia mpanatanteraka baiko ka tsy ilaiko hibaiko aho. Tena ihany izany no ataoko. Aleo miverina matory izany fa sao tafatory mipetraka ka enjery eo ary vao maika hita loza. Fa mba olona toatory. Fa inona marina ny tianao atao e? Tsy mendrika ny ara-tory amiko ianao raha ety ambony fandriana ny tianao nofisina. Sao dia hoe voakarama isolotoerana ny fofombadika ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia mihevitra fa mendrika an'izany tokoa. Tsy olona takanao izao mihitsy. Sao dia mba tafahoatra loatra kosa izany teninao izany ramose a. Asa za mihitsy no anaovana toetra miantsy lehilahy. Tsy olona mitrongo voahomana toanao izao akory nampisafoaka ny fahatezerako amin'ny resaka ohatr'izany. Fantatro fa dia tsy mila mandreny feo anao tsonotsoa. Angony ireo vakim-bery ireo dia matory ianao. Tsy mamerina an'izay farantsony aho. Eny tompoko. Izao no izy ka eno tsara. Satria ny volako no andrandrainao dia tsy mahazo manatanteraka ankoatran'izay efa nambarako ianao. Mazava amin'izay. Voaray tompoko. Tadio fa ny tsy fanarahana ny teniko dia mety habangana tsy andraisanao ny karama mihitsy a. Fa efa ohatra niny mihitsy veriny zay ve ny patron anareo hoe manoloana ny olona voakaramany a? Tsy azoko. Sady patron anay ahoana koa moa e. Fa nga moa tsy patron atsika isingy. Ka tsy haiko raha toy ireny daholo ny toetra ny manoloana ny olona mitambony volany na ahoanako. Fa nisy inona nefa e? Mba azonao vonoina ve zaniry izany azafady? Tsy tianao nga zaniry izany. Fa vonoako ary e. Misaotra. Zay. Tsy hoe nisy inona fa mba manontany fotsiny satria tsy mahafantatra. Ny fietsoary aloha entitra ary masika fihetsika mihitsy raindray e.
indrindra fa raha mivoana amin'ny zavatra nampanaoviny izay ny zavatra atao fa amin'ny akapobeany anefa mahafinaritra ihany izy ka izany ve le tiana ho fantatra fa tena izany ve nefa marina izany aloha ny fantatro e dre ary toa tsy le kiraro naterina tamin'ny alina indray no nanaovanao nararino le kiraro malo ny tongotro dia tsy nety tamin'iny kiraro intsony izay ihany koa no nitadiavana akanjo hafa ny fanaraka tamin'ilay izy teo fa ty kiraro ty no mba tsy mihinana tongotra ay fa tsara be ny paozinao androany a manendrika anao kokoa no le omaly miavo tovariana be anao fa misy inona tsy maninona ka raha azoko natao fotsiny dia najanoko ilay asa fa tsy mety amiko zany efa mahita hoe tsara vintana be anao nahazo an'izao azy zao aterina any amin'ny salon de beauté sy miakanjo mienjaika be ohatran'izao dia miara-miosina amin'ny olona ambony sy malaza tsy vitan'izany fa mbola mihinana sakafo sy matory amina hotely tonga lafatra be ohatran'ireny koa eny e na mandritra ny 3 andro fotsiny ihany aza dia tsapa hoe mba fotoana miavaka indrindra tamin'ny fiainana le izy tsy haiko hoe aiza mihitsy le olana amin'izany ny zavatra rehetra ry njefa dia tian'ny saina vao mahafinaritra fa indrindra moa no hoe vao mahasambatra ka zay angeny mahasazy e indraindray mety mivoana amin'le tsy eritreretina ihany ny zavatra atao saingy ny anao ty tena tonga lafatra ho ah amin'izay mbola ahafabo koa ny tambony avy eo lazaiko aminao fa tena vola be nge fifanarahana ny fanaovan-dramosesy mademoiselle Cécilia tamin'io e saingy ianao ny tsara vintana nahazo an'izany efa nlazaiko anao teo fa tsy mazoto intsony ah saingy efa nikena le izy dia tsy maintsy faranana fa ina tokoa aloha ny antony tsy nahatonga an'izany tovavy izany e sao dia tsy fahazotoana tony ahy koa mantsy fa ny azy fotsiny mba hatrany am-boalohany dia efa nadabony izany ka tamin'ny fotoana tokony hatongavany tany amin'ny Roméo sy Joary no nisy zavatra nijerenkely tany an-tsena nisy nanendraka tampoka izy ka lasa nireo jiolana nandritran'izany ny zavatra rehetra nentiny ary niaraka tamin'izany ihany koa ny fondayany dia izay ve tsy nahatongavany tsy mampino izany ka ny fanenjehana nandritran'izany ange olo le jiolary tratro e dia nifampitarika tany amin'ny polisy izy ireo satria efa tsy hita tao anatin'le poketra ntsony ny telefona sy ny portefeuille nisy ny volany dia izay no nahataraiky azy ary tsy nahafahana ny fandray taminy tamin'ny ora farany tamin'ireny hay izany ange nolazako taminao teo hoe tena tsara vintana ianao e nefa moa ianao izany tsy maharisika amin'le asa koriko ay tonga sahatika e fa mbola tsy mahazo mivoaka ianao hoe monsieur Joary teo fa izy ihany makanao ato anaty fiara ay nahafinaritra kosa le firehikevitra sy teo iny a tena mandresy lahatra ka miainga amin'ny fandalinana ny efa vita ihany no ahafahana mamolavola hevitra vaovao e fa misaotrana dia izany azy tsara loatra koa mantsy ny laminasan'ny mpikambana tapy eo foana ihany monsieur Bruno Rainse misy an'izay fa niovo tanora fotsiny ny hevitro eviny ihany ary tsy afaka manome hevitra raha tsy avy amin'ny fankatoavany vandrapitsy no maritra ny hoe iza ny tena nainandresy lahatra ka homendrika ho voloha tsy maintsy ora ihany no voloha nefa zava-dehibe ihany koa ny fandraisan'ny hafanjara manamby izay ho lany amin'ny fitsinjovana sady ny ho avin'ny fikambanana koa reny firehakevitra ifampizarany ireny tsy diso mihitsy ary aiza le fofombadin'izay ry miandry akatry ny fiary rizika ivoaka kely mantsy izay
dia mino ve se efa tsy resa-bola fotsiny itiavana io tovovavy io anse? Tsy dia azoko ny tinao ambara fa maninony ny avo? Tsy naboziko mihitsy hoe vehivavy mpivarotra gazety eny amoron-dalana no solony sesadiny zanako vavy. Vao nahita azy aho dia tsy nandiso ny eritreretro fa isan'ireo vehivavy mpitety fiara mivarotra gazety eny Ambozatovo rehefa misy atram-boteazy iny izy. Ary tsy takony izany na dia nezana alokono tsara tarehy azy ry izy mba niandry ihany ka reny no maly fa akazy hamonjy an'izao conférence sosy na dia nisy aza reny dizadiza teo aminareo reny. Dia izy fanantenana tanteraka nefa izy noho nahita an'ilay sary miparitaka tao amin'ny pazitsika fa vehivavy hafa ny teo anilany se. Tsy nihaino azy tsony se fa naleo ny se nanolo azy an'io vehivavy hitady-toerana ialana amin'ny fahantrano io. Dia tsy mba mahamenatra ny se ve zany? Mbola aleoko lavitra mihitsy aza mieritreritra hoe mitian'io olona izay lazainao fa mahantra io toy izay mandinika ny nataon'ny zanako vavy izay tsy tiako saina intsony. Ny hamenatra indrindra dia mbola ahitan'ny olona ahitantana azy indray nefa efa reny ny nataony tamiko. Ka zavatra mbola azo lamina ankery iny. Tsy misy mpifankatia tsy ady ary tsy misy olana tsy misy vahaolana izany raha mahay mifandamina. Tsy aleon'se nanako nambaraka ny se tamina dia ho an'ny fondation ihany aloha aza. Toy izay nanitsaboninahitra amin'ny olona mitrongo vahoamana toan'ny avo. Tadideo fa tsy misy takon'izay tsy seho ange. Tsy dia misy idiran'ny fondation kosa angamba ny sarangany. Izay tsy nampisalasala ny nampandroso azy tato amin'ny vondrona na teo azy izany rehetra izany. Na eo koa aza ny tsy fitoviana rehefa ny fitiavana tsy misy fitaka no nibahana dia ifanaraka ho azy ny lentan'izany. Mino an'izany tanteraka ve se? Tsy resy lahatra loatra. Fa na izany aza mbola tsy tary se. Mbola afaka miverin-dalana tsara satria mbola zarery zao ny mahafantatra ny tantaran'io fofombadiny sy ankehitriny io. Ary tsisy alalako oatra intsony izany raha toa ka ilaina. Miandraseka renina. Ary mino aho fa hamela an'se tamin'izay mba nataony se ihany koa izy. Ny fitaka ny pozina ratsy indrindra eo amin'ny fiainana ary ratsy lavitra noho ny fahantrano izany. Amiko dia tsy mendrika famindrapo ny olona miaina azy io. Averiko foana fa tiako lavitra noho ny zanako ny avo na dia mahantra azy satria miaina lavitra ny fitaka izy. Izay fa mazotoa ianao misy Rafaly? Mazotoa se. Miala tsiny malala fa nampiandranao ela. Mangatsika dao amin'izay ary andeha tsika. Fa inona moa ny tsy nilazana ohatra any am-boalohany fa mpivarotra gazety eny amoron-dalana ianao? Fa nahoana ianao no nandanga fotsiny tamin'ilay hoe tsy manana asa? Ka le fivarotana gazety ange tompoko tsy asako akory fa rehefa mba tsy misy atao iny aho vao mba manao azy. Fa mahamenatra ny laza fa 4,000. Miala tsiny fa tsy nanana akory na dia fotoana nazavana an'izany tamin'iny fotoana iny noho ny... Ary tsy ilaiko mbola manamary teny eo ianao e. Efa toetsainareo mitrongo vahoamany reto mihitsy io mihebohebo tsy manaiky eo ambany io nefa efa miosina amin'ny tany ohatr'izao. Raha fantatra hatrany am-boalohany izany rehetra izany tsy nanala baraka ny tenako ohatr'izao mihitsy aho. Naleoko mihitsy aza najanona rehefa tsy ho tanteraka ihany. Tena miala tsiny raha mangina ianao a. Mba hainao moa ny fa fahambaraka mahazo azy ao. Olona ohatrano mifampitakosina amina mpivarotra gazety eny amoron-dalana. Ary ho fantatry ny olon-drehetra tsy ho eny izany. Tena ialako tsiny be dia be tompoko raha izany. Tsy dia avy amiko loatra koa mantsy ny fahadisoana tamin'ireny. Raha hitanao fa olona mahantra dia ny tany am-piandohany ianao dia tsy tokony nandray aho. Ka raha tsy nandanga ohatr'ireny ianao efa nataoko izany. Tsy nanafy ny zavatra taminao a tompoko. Na tsy ny loabava akory aza ange dia tokony ho tsikaritra ho tetỳ amiko izany e.
Enina dia tamin'ny fitafiako ihany azy. Okizay ny otohan'izany tantara izany zao ny manahirana ny saiko. Tsy tazona n'izany ho tsy ambaratelo mihitsy mantsy rahafaly raha tsy manaiky ny sosikeviny aho. Tena nanenina mihitsy any nandany volana karama olona takanao. Raha nanenina ianao mba avy roenao izany koa ny ahy e. Fa ngamoa rehefa mpanambola ianao dia anana zoanao izay tiana tao amin'ny hafa. Tsy manana zo hikitika an'izay faritra tsy tokony hokitiana aty amin'ny vatako koa ianao. Enina dia ireo molotro ireo aza. Tsy tao anatin'ny fifanarahantsika izany ka tsy azonao atao. Dia mihevitra ve ianao fa hividy 4 mihoatra anao a? Sanatria nataoko aza marikoriko aho. Raha tianao fantatra dia norafaly nanaovako an'iny fihetsika teo iny. Iny ny vola vidin'ilay nanoroako anao teo raha izay no olanao dia mangina amin'izay. Fampivarotena nga ny fiheveranao aho ka hovidianao amin'izay volanao a? Tsy amidiko aminao velively ny vatako. Tsy mifanaraka taminao ny amin'izany aho. Ary za tsy mila an'izay volanao. Azonao izany. Tsy mila ny volanao aho. Aro aiza ianao iny? Ody aho. Ho any amin'ilay trano mendrika amin'ny fahantrako. So dia adininao sahady ary fa 3 andro ange ny kontratsika e. Tsy raharahako izany fampiasao ny volanao hitadiavana olon-ka fanoloana indray e. Sokafy io varavaran'io azafady fa handeha. Dia tadiavinao mbola ampiana indray izany ny barakako efa afaka noho ianao reny. Rehefa vita ny kontra rapitso izay fanapahan-kevitra ho raisinao tsy misy hidirako tsony. Tsy manana raha ampitso omenanao tsony aho. Okey. Tsy maninona ary fa teneny izay vola tadiavinao fa omeko anao izany. Fa tsy azonao ve hoe tsy mitambo ny volanao aho? Ny anokafanao ny varavarana izao no ilaiko. Ny avo. Okizay Monsieur Joary a. Tsy ampiovany hevitra tsony ianao na dia ampiteranao ny volanao rehetra eto aza. Sokafy ny varavarana. Finday koa azafady. Misaotra. Veloma ianao. Tena efa toandro be keny andro. Reraka loatra koa ilay omaly iny dia lasa natory maraina. Kay, tena mahavesatra hatramin'ny lohako marina. Ohatray, ary misy olona izany. Liza, manao ny avo. Izay ndraiky ala vao mba tratra atao trano a? Mandrosoa aloha e. Fa nga dia vao niala-pandriana mihitsy e. Tena vao teo any taitra findringa ahoana. Efa ala loatra koa mantsy vao tonga omaly. Ohatry, fa taiza tokoa aloha ndry e. Nivezivezy taty foana 2 andro izay fa tsy nahita andry mihitsy. Hatramin'ny finday andry aza tsy nampiasaina akory. Oay, finday ako marina. Tena mbola maty izay fa adiniko ny namelona azy omaly. Fa efa miasa nga ndry. Raha fanontaniana koa ny ndry a. Ka ndry tsinona tsy mamaloko. Reraka fotsiny manontany. Oay, izany mesazy tato. Ny avo a, miresaka mindringa ahy e. Amaly andria ka. Inona daholo moa ilay izy teo? Taiza foana ho andry. Ny asa? Hay, voaray tamin'ilay asa iny ihany izany ndry. Tsara kosa kizaniko. Tsy tamin'iny asa iny fa asa hafa mihitsy ka. Hey. Fa efa niala fa tsy vitako hatramin'ny faran'ilay izy. Niala? Ianao a? Fa nga mafy be sa kely karaha? Tsy nety tamiko fotsiny ilay asa e. Ilay izy mantsy asa mandritra ny 3 andro fotsiny ihany. Fa tsy vitako e. Fa asa mamofady mihitsy nga sa zavatra tsy fanao. So dia mba mety amiko ihany eky dia izany ianao azy raha izany 3 andro izany ihany a. Sitrana volako. Tsy hoe izany fa ahoana re izany no anazavako azy amindry e. Izao e.
mikaramaina fotsiny ndry ohatra anatrika velaran-kevitra lehibe mandritry ny 3 andro dia indry no mody atao fofombadin'ilay olona nanakaramandry dia izay ka na tsy andray karama taveka tsy nidiraka any izany sitrany hoe mampanankarena tapany aloha ka sahalala amin'izay ihany angeny no nataoko e satria tsy nandraina dia ariary aza nandritra n'izay 2 andro izay mba ratsy saina koky ilay olona ka fandrinitsy koa ny ny tena tsy azoko e izay 3 andro ve dia tsy ho vita mba fantatry indrimo hoe ohatrinona no karamako raha vitako hatramin'ny faran'ilay asa ohatrinona izay vola hotononiko ataovy matotra arikala tena atoroiaro angaza fa tonga dia ataoko ka tsy mety raha voasoloana olo-kafa ilay iziko fa ahoany mety ilaza ho adala mihitsy angamba ndry manoloana ny fahasahiranako nefa nahafoy an'izany vola be izany eny e tsy maninona izany efa izay moa izany miseoko inona tsony saingo tsoroko anefa fa tsy nanenina tamin'ny fanapahan-kevitra ny raisiko velively ary tsy hanenina na oviana na oviana ory ny avo fa nisinina mihitsy olona miseho azo ho Andriamanitra loatra ilay olona nanakarama mpanambanimbany olona sy mpanivaiva saranga izany ve indrindra moa ka ny mahantra toa antsika aminy ny vola ny fahefana feno ahafahany manao izay rehetra mahafinaritra azy amin'ny olona mila ny volany dia izay ny tsy zakako izany hoe nalay ny baraka izany ndry tsy nanala baraka izy ka fa izany ho afa baraka taminy noho ny fahantrako ny fanaratsiany aho mbola lefitra ihany fa fanivaivan'ny sarangako tsy zakako loatra fieritreretana ho maloto fitondran-tena tena tsy tantoko nisy an'izany mihitsy veky aminy rehefa miandrandra ny volany dia mitovy amin'ny zavatra novidiny ambongadiny izay ahazony atao amin'izay tiany anaovana azy ahazony amoahana an'izay karazam-piteny tiany aloky ny vavana dia anindrona sy andratra ny hafa aza izany nampialaka tsy nahavitako ny 2 andro farany misy olona izany e manahoana fa afaka miresaka kely aminao ve resaka inona navoahiraka dia mba hakanao mbola toy ihany le maly tsy afaka ary tsy ho afaka intsony na oviana na oviana ny avo asa reraka ataon'ny patron anao fitaovana andresy lahatra tsondry njiva fa tsy ova amin'izany hevitra izany tsony izay fa veloma ianao ny raso aloha ny avo mba manana ny atao koa ary njiva fa zalaninao andro amin'ny resaka tsy misy dikany eto ny raso aloha vetivety fotsiny ka ty raiso inony ty tsokavy tovola aza matahotra hony fa mbola anome mihoatra lavitra noho iny izy ho fahafapo anao ary mbola vonina trany hitazona ny teny nomeny fa izay vola ho teneninao ny karama atolotra anao ao ariana ny famaranana ny fivorim-berariva iny dia ento miverina ny vola be ny patron anao fa tsy ilaiko rinjiva ataovy tonga any amin'ny tsara izany ary azafady ianao andiko mivaravarako amin'izay fizany tao to tezitra beky indriny resaka tamin'ilay o fa izy izany jiva le mpampiasa ndry anao inona tia moa reny tsy andiny varavaran'ny olona to antsika mihitsy izany olona izany le mpamilony ny modina alefany teo mba hamerina hamitany contrat androany izany veky dia efa maninona nefa raha mandeha efa mba namerina ndry kosa izy izany tsy ho antsony ary liza mba manana ny ambom-poko koa ana dia toy izao aza ary tsy hanaiko lembena ny vola izany araha ny asina mahaolona ny kitikitiana fangana nome vola indray izy reny tsy ambodera raha tsy ny volany nampitondra vola be mihitsy izy teo ho vidin'ny fiverenako
Ny avo a inona finona marina ny tena olandry e dringa kika tsy anasy e dia maninona ny mandavitana miraraka ohatr'izany mba fantatry ndry moa hoe nahoana izy no misisika mamerina toy izany satria misy ilany ahy ihany izany na dia 4 miaraka ny antsony aza satria misy zavatra tsy vitany volany ihany tiako tsapany izany liza tiako ho fantany fa misy fotoana io vola io tsy misy ilana azy mety mbola ilay olona teo angam''izany ny avo a tena tsy misy vitana tsara indrindra ho andry ohatr'izao tsony aza lavina tsony ekifa lalana elandry amin'ny fahantranana izao e tsy hoe mahafinaritra angeny mahantra ry liza e iza moa ny sahirana tsy mba hanery no mpanan-karena izany tsy fetony ho any efa izany ka nahoana ny dia atao tsinitsinina loatra noho izany fahantrako izany tsy mba manana ny maha-iza ihany na dia toy izao aza tena hafa fisainana loatra indrika nda nalosokafo fa miandry ilay olona e Manahoana mademoiselle Niavo? Manahoana ianao tompoko? Mba afaka mandroso ve mandroso? Kevin JR? Manahoana ianao? Manahoana tompoko? Liza, avelandry mba hiresaka kely vetivety ve izay azafady? Ay, tsy manina ka faly mahita ny Kevin. Toraka izany koa. Mahazo toerana? Misaotra anao. Aikosa mba misy sarika ato aminareo. Fa hijery sa hiresaka no antondianao e? Ny avo tsy dia ataoko lava ny resaka satria tsy manana afa-tsy atsasakadiny aho. Efa reny nampitaiko tamin'ny jivo ireny. Raha anaty trantitra n'izay efa nambaran'ny jiva no ahatongavanao dia tsara angamba tsy tohizany intsony mba tsy hahalan'ny oranao satria efa nolazaiko taminy ihany koa ny valiteniko ary tsy hiova tamin'izay efa tapako ninona nataonao mba hainao kosa efa nihaino anao foana hatramin'izay noho izany ianao indray izao no tokony hiaino sy anaiky ny safidiko averiko foana fa raha ho anao dia tsy manam-potoana intsony mino aho fa azonao ny antony mbola ialako nenina ty izao ary fantatro tsara ny fahafahambaraka iandry any amin'izany izay sady tsy ho ahirery ihany fa ho andraiko ihany koa tsy dia mirahara ny fahafahambaraka n'olona ambony toanareo ny ano efa nitsalorako ka samy mizaka n'izay tandrify azy ny avo mahagaga ange ianao anananao ny vola ary reharehanao izany ko nahoana ny tsy ampiasaina anampenana amin'ny barakanao afaka efa izany izao no ataoko averiko ihany fa vonina trany hanome izay rehetra angatahnao ry ny konferansy an'io na mbola isy akoatr'izay aza dia tsy hampaninina any hanome an'izany ny avo mila manatanteraka hatramin'ny farany ny fifanarana ny fanaovantsika ianao miala tsiny fa tsy manana ankoatra amin'ny fa mihevitra azo iza mihitsy ianao efa ohatr'izao ny fiainana mbola mampikamy ihany fantatro fa manam-bola sy tsy orininina ianao saingy diso ianao mireharehan'izany aty amiko aleoko lavitra mihitsy miaina an'izao fiainako izao toy izay hososena noho ny tsy fananana azy toy ireny nataonao reny izany ny tsy ilako ny volanao ary avelao ny sandriko fa marary tadidio fa efa nanaiky hatrany am-boalohany ianao ary nanao sy ny fifanarahana efa rovitra tamin'ny aliny nandozako ny efitra ilay hoteliny resantsika farany izany fifanarahanao izany ary tsy avy tamiko kokory izany fa efa nanaiky ny volako hatrany am-boalohany ianao noho izany mila manaraka ny baikoko rehetra ka inona tamin'izay baikonao moa no ny lafiko fa izao tsy nandray ny volanao ka tsy hanananao fahefana intsony ndraiky no mpikambana tamin'ny fondation io satria mpampiasa vola izy manana ny sata amin'ny fe azy anefa amin'ny fondation ary isan'izany no hoe tsy maintsy manatrika ny konferansa lehibe anatanterahana ny fifidianana ho filoha isaky ny 2 taona ny mpikambana rehetra ary ny tsy fanatanterahana izany dia fanalahantena tsy ho isan'ny mpikambana avy hatrany
tsy misy fialantsiny azo ekenany amin'izany na inona na inona. Azafady vetivety. Oui. Mialatsiny fa le dokotera mitsabo amin'ny papa iny ny antso atao iny. Marary mafy ary manaraka fitsaboana any amin'ny mpitandranomasina mantsy izao ka izany tsy nahafahana natrika an'izao conférence zao. Mazava ho azy fa nanala tena izy zany. Ka noho izany indrindra nahatonganan'olo tena niditra ho mpikambana vaovao mba hisolo ny anarany. Okizay fa tsy hitako izay. Fepetra amin'ny feno mpikambana ihany koa nefa ny hoe tsy maintsy olona manambady no raisina ho mpikambana. Ny farafaratsy nefa vita fagnofoana. Ary tsy maintsy manao mariazy ao anatin'ilay mandany dirana mpikambana. Izany hoe ao anatin-drotoana. Mba nandalina an'izany rehetra izany ve ianao taloha nandraisanao an'ireny fanapahan-kevitra ireny? Ny ho tafiditra ao mpikambana fotsiny ny tanjoko fa aiko ihany mandamina an'izany any aoriana. Raha mbola tsy vita mariazy mantsy ny mpikambana iray dia tsy maintsy entina natrika ny fivolombe voalohany hatrehan'ilay fofombady mba ho hita sy ho fantatra mpikambana. Saingy raha tsy tonga ianao androany dia mitovy amin'ny manala tena sady koa zany. Ka tsy misy antony tokony iresahanao amiko an'izany rehetra izany ange. Mandany fotoana kely anananao fotsiny ianao mitantara an'izany. Ka tiako ho fantatrao izany rehetra izany mba hamany olonao. Raha nahay nanaja ny zon'ny hafa ianao angamba tsy toy izao ny zava-nitranga. Raha tsy nihevitena ho Andriamanitra ka manana ny fahefana rehetra ianao mety mba niasa tamin'izay nilanao azy ihany ny volabenao. Tadidio anefa fa misy ihany ny zavatra tsy vitan'io vola io ary miatra aminao izy ankehitriny. Fa iza moa ianao no miseho mitsara amin'izay ataoko e. Izy ianao ny samanitsy amin'ny fiainako. Tsy anjaranao zany. Tsy sahaza ny olona toa anao velively. Tsy mitsara anao aka. Efa fantatro hatrany am-boalohany ange ny tanjonao e. Tsy ampahafiry ny vehivavy mpanao sary mihetsika ianao. Tsy mahagaga koa raha hitana ny sarika ato amin'ny efitranonao. Ary ino ty ataonao? Anatanteraka ny nofinofinao. Tsy Andriamanitra ianao ka iny orikiny ny dadavinao. Sa mbola mila fa mihevitra ho mpivary tena mihitsy ve ianao e? Mivoay ianao ny tranoko. Izao lasa ianao mivoaka ho afa sao dia tsoko fokon'olona eo. Ny ava eno ihany. Tsy mila mihaino anao tsony fa lasa fotsiny ianao mivoaka ny tranoko e. Oui papa. Tsy nety mihitsy izy. Miala tsiny efa nilazaiko taminy fa tsy nisy nety taminy amin'ny efatra. Dia fa izay zany fa tsy afaka ny akantsony Ok fa miantso aho rehefa avy eo fa mbola andalana ody azy zao e. Ok papa. Tapitra ny fotoanako. Aleo ary andeha veloma ianao. Fangala sitsy? Ie. Azo tao famaly-beky nareo teo? Fa nahoana ny olona no mihevitra fa rehefa mahantra ianao dia tsy manana lanja eo amin'ny fiarahamonina. Tsy afaka maneho ny maha-izy ianao fa izay hitsaran'ny olona hoe ety ivelany fotsiny no ametrahany ianao. Ary tsy maintsy ekenao izany. Fa nahoana ireny mihevitra azo mpanan-karena ireny dia manana an'izany fisainana izany. Satria gambaki aminy dia ny vola ny fanalahidiny zavatra rehetra. Ary rehefa ny vola amin'ny asa dia mihevitra izy fa voavidiny abongadiny izay ianao. Tsy takany mihitsy fa tsy izy dikany ange iny vola iny raha tsy manaiky ny melanja azy ny olona ny lorany azy.
Tsy fantany fa taratasy iny. Fitaovana entina natanterahana baiko ihany fa tsy afaka natanteraka baiko mihitsy. Izay avao tena mahatsapa an'izany tenindry izany. Haika misy zavatra tsy vita amin'ny vola tokoa. Leo aky ho tsapany tsara izany a. Everiko mba hiova izy raha nanetry tena andiny trano nenako saingy. Matsiravina ny olona toa azy e. Arina kita tondridia. Ny lanjeto mipetaka eto fotsiny ahy e. Andray kosa ki dia tsy mba nomendry akory ve ki nefa za efa impira nangataka ny sary ny tany amindry. Reny ve ny toetrany dia mbola anana fo hitiavana azy ihany ve ndry? Ka le sary angeny lazaiko e. Fa na zany aza tena tsy napoziko izy mihitsy koa ngely mpampiasa ndry e. Ndry koa moa amin'izany dia tsy mba niteny mihitsy. Ka tsy te handrisy fanantenana ndry koa saingy. Efa fantatra ndry moa izany izy zaoko. Tena tsy nanam-pona hita azy mivantana androany. Indrindra fa hoe ato an-trano ndry. Efa fantatra ndry izay ny momba azy. Dia efa nahita azy mivantana ihany koa ndry. Ka anjara ndry sisa na mbola hitetateta ankafy azy ihany na tsy. Tsy napoziko hoe ndry le mpakafy fatratra iny nanao fetsika ohatr'ireny aminy. Efa mba fanirindriery nefa nikasika sy fampitakosina tamin'ireny. Izany aza hoe nandray ny toerany fofombady mihitsy. Ary mino fa efa nanoroka azy ihany koa. Magnindry ka. Eny are. Fa tsara tarehy foana izy nahita mivantana aza. Fa tatarao aloha hoe inona ny antondihany sy nahatonga amin'ny fifamalinareo teo reny. Inona fa tsy misy afa-tsy reny resaka reny ihany e. Asa tamin'ny fomba ahoana nga nahita ny tranoko? Zaza saika ny tany koa efa natorindry azy anga ny tranondry. Tsy nanao an'izany ary tsy nisy fotoana nanomezako azy ny adresiko akory aza. Sa hitany tamin'ilay karapanondroko? Fa mafy alondry e. Mbola vitandry ihany nanilika azy farany. Mino mantsy fa tsy hiverina eo tsony iny. Rehefa izay ny ary Liza dia izay a. Samy manana ny safidiny tsirairay. Ary tsy ho fahadisoako mihitsy raha nandray ny safidiko koa. No heveriko mba hiova tamin'ilay toe-tsaina diso ny fikirana izy raha nandona ny varavarako saingy fo maika nandratra ny foko ny nangalarany an'ilay oroka ny dika ho tambom-bidy teo. Haika tena ny roa mariny ndry. Satria mpivarotena no nandraisany aka mangetaeta ny nofoko tambazana vola. Ary le oroka miterenina tao dia no heveriny fahampitony ny fahatezerako modina amboarina satria izany no nitanjoko. Izany ange mba fiheverana manoloana e. Ary sao dia diso fandray kosa ndry e. Fitiavana angerikala ny dikan'ny orika e. Tsy te hamerina katesizy amindry momba ny orika namadian'i Jodasy an'i Jesoa ary Liza. Sady tsy efa nolazaiko andry ireny daholo koa ve no abolany manoloana any ambany saranga aminy e. Fanambanina no avadindry ho fitiavana. Ka okizay ry Liza fa maharary any andohako a. Aleo atorikely aloha. Eny are. Aiza moa ireny gazetindry ireny mba ho vakivaky eto aloha. Ao anatin'io bortio. Dia raha misy mitady aky eo dia aza foazina roa fa lazao fotsiny hoe matory a. Eny are. Tena tezitra ny fiotsoary ny verina avy tany amin'ireny avy teo iny a. Natsipony hatramin'ilay solomaso mainty nanaovany. Tsy nilobavana dia indray mandeha akory azy izy tao anaty fiara. Dia tena tsy nanakitra amin'ny farany tokoa moa izany ny avina dia efa nitambazana vola be toy ireny aza. Fa ny hinona ny tranga mihitsy anefa tao e.
Manaraha any amin'ny efitraniko ianao. Eny tompoko. Tsy azoko koa nahatonga andramosena ho an'ireny. Zava-dehibe tahaka an'ireny moa dia anaovana zavatra sandoka. Asa mba ansaina an'izay hafarany ihany izy tamin'ny nandray andray fanapahan-kevitra eny. Zao azy efa zao sahady ny vokany. Oui. Janona ilay akanjo fa tsy tonga indray ny olona tokony handray azy. Ny komandy rehetra mihitsy no ajanona ka. Ok. Ahoana raha mose? Rehefa nandinika dia noho ianao no nahatonga an'izao rehetra izao. Tsy dia azoko loatra ny tiany ramose ambara. Raha tsy napiditra n'iny fatina 4,000 tato ianao tsy nitrango izao. Ka mba hevitra fotsiny ange ramose ny ary eny e. Sosokevitra mba hanampiana anao noho ny tsy fahatongavany mademoiselle Cécilia fotsiny ihany ny iny. Tsy voatery hanatanteraka an'izany anefa ianao. Aza mandio teny eo ianao fa izany ny tena marina e. Mba fantatrao moa hoe inona ny voka-drasy ateraka izao fivadiam-pitokisana nataon'ny avo izao. Tsy afaka natrika ilay fifidianana an'io aho, ary voaroka avy hatrany tsy ho isa mpikambana ihany koa. Fa mangatsy mety raha ohatra ka mandeha rery makany fotsiny ramosena mitady vehivavy hafa solo azy indray e. Raha nety ve izany andadilady tany amin'ny avy tany ahy? Nanome vahana ny fahavaloko aho izao. Tsy maintsy ho faly noho ny fahombiazako monsieur Rafaly. Efa nahafaly azy ery ny tsy fahasalaman'ny papa. Saingy tsy napoiziny loatra ny fanaterako ny atota taratasy momba hidirana ho mpikambana vaovao. Tsy azoko sainina koa ny fahadisom-panantenan'ny papa eo anivony aretina ny lavitrany amin'izao oro izao. Tena miala tsiny ramose raha napoiziko. Tsy mila anao miasa ato intsony ahy. Monsieur Joary a. Voaroka ianao e. Raha tsy nisosokevitra talanao tsy nisy izao rehetra izao. Hita mihitsy hoe hevitr'olona mantra ka tsy tonga lavitra akory. Mifona Monsieur Joary a. Aza roa an'izany re a. Ho aiza tsony moa raha tsy hiasa atao aminao e. Za ange mamelona vady aman-janaka e. Ny vadiko tsy miasa akory nefa ny zanako marary eny amin'ny hopitaly. Tena mifona re ramose a. Tsy mamindra fo amin'ny olona toa anao. Mba miangavy re ramose o. Tsy maninona fa ninona sainao ataoko dia hoekeko avokoa izany fa aza roahana fotsiny a. Tsy ahita asa vetivety akory ange tompoko. Izay momba anao any tsy dia misy idirako. Tsy mila olona mitondra fahasarotana amin'ny fiainako fotsiny aho. Mba amindrao fo arena dia ho farany ihany azy izany e. Raha afaka namany olako ianao ngamba ho nataoko ihany izany saingy ny volako aza tsy nahavita izay asa nampanaoviko azy ka maika fa ny olona toa anao. Izay fa tsy mila mahita anao intsony aho rehefa miverina eo. Efa tsy maninona tsony ny lohandry. Efa tsy maninona tsony ka. Natory loatra koa ilay teo iny dia mba nalaky ny sinda ihany ilay izy. Tsy henoko hatramin'ny karakarandriany reto lasopy reto ange. Ka tsapako natory be indry dia nizahako tsonoko tabaina. Fantatra nefa fa tsy maintsy honondry rehefa tafafotoka dia izany nahatonga nanao an'io lasopy io. Tena misaotra kifa dia tena niano anako tokoa no nanaitra teo a. Tsy misy isaorana kisa izany a. Fa misy fotoana andehanana angandry tolakandro izao. Tsy misy ka. Akaina atao trano aty any mba hanonitra ny 2 andro na tapaka ny torimasoko ireny. Hitandry, nahita asa maromaro tamin'ilay gazety lany daty nivakiako teo a. Mbola tsy tapitra ny fotoana fandraisana dosia amin'ireo sasany a. Ka maninona raha makantsika mijery azy. Misy roa izay izao ao a, mba amina toerana tsy mifanalavitra dia mba jerena indray miaraka. Manameloka tamin'ny senatoko vendry? Tsy manameloka andriaka. Araka ireny efa nilazaindry ireny dia samy manana ny safidiny tsirairay.
ary izay ny safidin'ny raisindry. Tsapako izay nainandry ka tsy hanameloka andry akory aho ka. Fa ilay raha ohatra izany fahatsapandrizany daholo no nandraisan'ny olona ny zavatra nataoko. Saingy tsy hitovy avokoa moa ny fisainany tsirairay fa samy manana ny andraisany azy. Safidiny koa izay ka hajaiko. Fa ny zavatra mahafaly ahy fotsiny dia nahavita dia fita amina mpanan-karena ary tsy hanenenako hatramin'ny farany safidiko. Mafy be nge eo andry e. Fa na izany aza misaotra ihany. Tsy tezitra tamiko indry mantsy matoa mbola nisahirana nitady asa ho atao anatin'ireo gazety ireo ihany. Tsy manana foatezitra amindry izany ahy e. Rehefa avy misakafo tsika avy eo dia miomana hijery an'ilay izy, fa ilay iray mantsy efa rapitso ny farany. Ao ary fa ho antsika e. Avy antsika mandalo ary madame Laingo ariva hiverina hanampy azy iray manomboka rahampitso. Fa tsy nisy nitady tokoa ve aloha nandritra an'ilay natory teo e? Tsy nisy ka. Fa mbola niandry azy hiverina angandry? Niandry an'izy? Tsy reny olona renirery ange no mitady ahy e. Sady efa fantatro koa fa tsy hiverina intsony reny ary tsy handeha intsony an'ity tranoko ity. Ary toa mifafandry tao anatin'ny finday andry daholo akely cover nataony Kevin-JR. Za avy teo mba saika haino azy nandritra ilay tao an-dakozia. Ka ataoko inona meno lisitra ao tsony moa. Tsy ilaiko intsony izay momba azy. Efa nifafako niaraka tamin'ilay nandro vitako an'ilay sary teo reny. Makao amin'ny internet raha mila indrindra. Ka tsy maintsy hoe izay moa zaniko. Tsapako be hoe miteraka fankahalana ny fahadisom-panantenana. Tsy azo lavina. Fa za mamendry fendro ahy eo koa ndrika. Dia malifaly andry mihitsy azako. Sady misy surprise asehoko andry rehefa miveritsika. Fa surprise inona? Ka efa hoe surprise ko mbola surprise inona indray hono. Fa tsy bedindry dia tsy mahazo tezitra ihany koa aloha. Fa inona nefa izany e? Sao dia hanampy ny fahasorenako eo indray izany ka? Tsy mahasorena ho aly izy fa hafaly andry. Ary ndana miomana fa sao dia taraiko ny embouteillage indray tsika ka ho votsitra daholo ny zavatra rehetra e. Za andeha haka akanjo sy poketra vetivety any an-trano. Eny ary. Ary tena mitombona tokoa ilay sirotsy ny resaka henoko fa tena nisaraka tokoa tsy vary sy ilay fofombadiny a. Jereo fa tsy tonga tokoa nefa 2 minitra sisa dia hanomboka amin'ny fividianana. Ary tsy afaka hiditra ao intsony ireny aorian'izay ka ho voaraka avy hatrany. Izaho moa ny henaka dia hanao aminy ao. Izaho azo ohatr'ireny mba antenay Monsieur Bruno. Tapitra ny lera. Mety efa tsy vonona intsony angamba izay matoa mbola tsy tonga ka aoka ny lalàna no hitsara azy. Aleo tsika nomboka fa efa nigadona ny ora fidirana. Tsy ahy. Azafady vetivety. Ary to miala tsiny tamin'ny fahatarana kely fa nisy lozana azo ahy dia tsy maintsy nandalo dokotera ny tsavany ora hatra amin'ny tanako io aho. Mino fa izao vao tena migadona ny ora tokony hidirana. Makasitraka tompoko. Avy seria, eto soraisiko ny tanandry. Ny findaisin'ny taratasinao? Misaotra.
Mademoiselle Niavo. Monsieur Rafaly. Mahafinaritra ny fomba fiakanjonareo sy Monsieur Joary androany a. Tena manendrika loatra. Misaotra tompoko. Manambitana kosa ianao a. Adino tanteraka zao le fitetezana fiara mivarotra gazety fa mba nahita trano elofana sy volo tangosana amin'izay. Tsy azoko loatra azafady. Tsy azonao ve? Mety azonao ihany fianao tsy tia nakatra azy. Fa somary malahelo ihany anefa milaza aminao fa tsy ho tia vehivavy tahaka anao zany mihitsy Monsieur Joary. Ny tiako lazaina dia tsy tia vehivavy mitrongo vahoamana tahaka anao ny olona toa azy. Mino fa tsy fantany zany matoa izy nanompo ny maso ny tany aminao. Tsy azoko mihitsy ny tanjony ty rangaty. Manatrohatro fotsiny. Mino fa voaingana ny fifandraisanareo a? Mbola tsy ampiray volana matsy izay no nisarahany Joary sy le zanako vavy. Ka mba tsy hadiso fanantenana anao loatra no lazako an'izany satria tsy ho ela dia ho fantatra Joary marina ka hanovany heviny amin'ny momba anao izy. Misaotra fa atao votriny hoe fangorahako anao reny teniko teo reny e. Mbola afaka manapa-kevitra tsara mantsy ianao dia mbola tsy tafiditra lalina. Monsieur Rafaly. Miarahaba arsena fitadinkana lehibe na dia hoe tsy tonga tamin'ny ambondrindra aza. Na tsy lany filoha azy se efa nahazo sy nahita fahalalana goavana ihany nandrindrandreny. Nareo ny tena isaorana fa nanohana tranona dia ny tena zany zandrindrindra makasitraka. Mino aho fa ho zadra ratsara se mandra-pahatonga amin'ny fifidianana manaraka. Ataovy tsara fotsiny fanomanana. Misaotra Monsieur Rafaly. Fa velako aloha nareo mirary soatrany. Misaotra indrindra tompoko. Mandra-peona. Veloma Monsieur Rafaly. Ndao andeha amin'izay tsika. Aroa izy ianao? Ody a. Ataoko fa tsy misy ilana intsony angamba. Mba azony jivaterina ve a? Misy fandriana azonao atorianao? Efa tena alina loatra zao. Aleokana mody mamonjy ny tranoko. Fa raha toa ka tsy afaka mivoaka amin'ny andro alina ny jiva dia tsy manina mihitsy fa afaka mody rery a. Tsy vo androany akory niatrika an'izany. Andrasy fahateriko arenao e. Allô, Njiva? Mba avo amin'ny fiara fa anaty trano Mademoiselle Niavo a. Afaka mandeha raha toka efa vonona ianao e. Tsy maninona angeo ananjiva aza no anaty tra e. Efa ao ny fiara Monsieur Joary a. Ok. Veloma jiva. Veloma Niavo. Makasitraka trano dia mirary soa e. Mandra-piona. Misaotra indrindra tamin'ny nataonao rehetra Mademoiselle Niavo. Tsy misy isaorana. Fa na inona dia vonona iainao anao a. Aza matahotra fa tsy karamana tambon'izay nataonao zany fa mba ho fankasitrahana fotsiny. Voaray. Laza njiva fa tany aminao nahazony larana findainy antsony a. Tiako fantatra fotsiny azafady hoe alalana avitaiza moa na ahafahanao ny savasava ny findaiko. Ka tamin'ilay findainao taty amiko dia tsy hanananao fahefana ny zavatra momba. Tsy za rery fa niza enona dia mpanampy azy izy. Samy manana ny zoniny tsirairay ka raha olona madio sy tsy ahihina amin'ny zavatra ratsy a dia tsy azonao ataona mikasika ny zavatra efa amin'ny anarany raha tsy nahazonao alalana izany. Miala tsiny e. Miangavy mba tsy hampiasa ny laharako intsony ianao. Aza matahotra. Miditra amin'io lalankely io azafady dia eo aloha eo ajanona. Mademoiselle Niavo, mba afaka mametraka fanontaniana aminao ve a? Tsy manana fotoana malinanao intsony afa efa tena alina loatra izao. Reraka ihany koa ka tokony aza matahotra fa tsy haly eto raha tsy tafiditra ny varavaranao ianao. Raha tokony setrasetra ny alina anao tahoranao. Afaka mandeha ianao ka sady hitako tsony koa ange hoe inona ny tokony mbola resahanao amiko e.
moa tsy efa vita izay ny kontranao. Tokony halalaka amin'izay safidiko amin'izay noho izany fa tsy mbola fefehezinao foana ihany. Ka ny momba n'izany indrindra izao no tiako anontaniananao. Iany saotranao aho fa nanatanteraka hatramin'ny faran'izay efa ny fanarahana ihany ianao na dia efa tamin'ny ora faran'izay tsy naposika loatra aza. Raha tsy nanao an'ireny ianao, tsy haiko intsony izay baraka nahazo azo fapaty eo amason'ireny olona be dia be teo ireny. Tena misaotra. Aza misaotra akory ianao satria tsy dia noho ianao na izany rainao izany no nampandeferako ny ambopoka nahatonga ny ova hevitra namarana an'izay efa ny fanarahantsika androany. Fa tsy hoe hiaro ny voninahitro tsy ho raraka no antony nampiverina anao. Tsy raha noho ianao ihany nanisy nanisaka tamin'ny tany azy izany voninahitra irairainao izany tsy nisy ny rarahiako an'izany akory. Fa noho ny alaheloko ny olona mitombo sarangamiko, noho ny talaony tsy manantsiny nefa ny zakan-tseran'ny ainy tsy fidy noho ny tsy fahaizanao mamindra fo. Tsy azoko loatra. Njiva no isaory fa izy no nitalao tamiko raha avy-ndroanao tsy asa tao aminao tsony. Tamiko izy no nitarena fa marary mafy any amin'ny hopitala ny zanany izao ka mila volany amin'izany izy. Noho izany mila asa izy mba azo ny vola. Izany nampiverina raha tsy fantatrao mba ho fanampiako azy sy ho famonjeko ny zanany. Tena izany ve ny marina? Fa tsy hoe tsapanao ihany fa ilainao ny volako. Tsy handray ny volanao ana dia miverina azy omeo anjiva hitsabony anjanany izay rehetra tokony omenao ho fisaoranao azy fa mila fandidiana mafy afaka roa andro izazy io. Voavaly angamba izay mifanontanianao ka aleo amin'izay andeha. Iny avo mahavariana loatra amin'ny fisainanao. Olona sahirana ianao nefa nahavita nandavola. Amin'izay tsy mba vola kelikely akory. Mba azo fatarina ve ny antony? Rehefa mahantra Andriamatoa dia tsy midika fa ho tia vola daholo Samy hafa tanteraka ny mila vola sy ny tia vola. Ny zavatra mankarary fo indrindra amin'ny fiainana dia ny ambaniana amin'ny fahalemena na kilema. Tsy nareo mpanan-karena rery ny miaina an'izany fa nazay koa aza satria samy fo misy raha mikoriana mandre maharary no mitempo ao anaty. Tsy vidiny ho any mahantra. Na dia izany aza nefa dia tsy ho noho ny vola mihitsy no anekeko antsahana ny asina izay ananako. Miala tsiny izany fa no heveriko fa rehefa many ka miandrandra ny fanampiany hafa dia mila vonina anaiky amin'ny zavatra rehetra. Ahitsony fomba fisainanao manomboka androandra izany. Ny mahantra dia tsy midika akory fa hoe andevo. Ny andevo ny tsy manana zo manoloana ny olona manam-pahefana aminy. Saingy efa tamin'ny andro ny fahampanjaka moa izany nanjaka teto amintsika fa ankehitriny kosa efa samy miaina ny fiainany tsirairay. Izay fa veloma ianao. Reraka izany. So ihany fa mba naharoso aloha tsy toy ny isan'andro ny famaranana ny konferensy androany. Raha tsy izany angamba dia asa fotsiny. Hoay, tena diniko ny nanala an'ity peratra ity fa tavela tetỳ amin'ny ratsan-tanako ilay izy. Ahoana indray izao namerenana an'ity ihany. Tsy dia hanitsaka na hahita ny endrik'ilay trano intsony anefa. Indrindra moa fa ilay tompony. Aleo asaina ilay njiva-ty rapitsoka. So dia olona diso varavarana kosa ary izany. Na so dia olon-dratsy ny fa mody mandondona fotsiny mba hahamora ny fidirany atao trano amin'izao alina efa hisasako izao. Manelingelina koa izany ka. No lefa reraka sy te atory iny. Fa izy zao Soary ihany.
Tsoary fangamo mbola tsy lasa izy teo. Za ihany. Fa mbola misy inona sa akan'ilay peratra ianao ao ambony. Zanika afaka miditra ve a? Mandro soa tokoa fa sao dia isain'iny eto ambaravarana eto ianao. Mialatsiny raha manelingelinanao na dia fantatro fa reraka zay ianao. Mahazo toerana. Misaotra. Tsy nampoiziko mbola tao ianao nandritra an'izay minitra maro izay. Sa efa avy tany an-trano mihitsy no niverina? Tsy mbola nandeha mihitsy aka. Nijanona tao anaty fiara fotsiny. Fa nisy inona? Nisy tsy nety angasa misy zavatra... Mieritreritra zavatra betsaka fotsiny a. Fa zavatra inona? Afaka mihaino avy ianao? Miangavy mba tsy ataonao lava intsony resaka ao satria efa tena te atoro-mafy aho io. Ny avo vonina mpianatra avy ianao? Ampianatra anao? Ampianatra anao amin'inona? Te hahay ny fomba fisainanao a. Fa ho ataonao inona any amin'ny fiainan'ny mpanan-karena toanao moa izay fomba fisainako. Tsy misy olona fa tsy ambony saranga no ifandray aminao ka ho lany andro amin'izany eo fotsiny ianao. Saingy efa misy anao ampiarako azy ankehitriny. Za ve nao ampiaranao azy? Raha za avy eo io andro io na ny alontsika aza tsy hifanojo intsony. Mbola tsy ampiray volana izay no nalalako fa hay tsy ilay vehivavy fantatro fa reniko hatramin'izay ny tena nitondra 7 volana. Zaza ny vidiana hony a. Zaza ny vidiana? Tsy mifampiteraka papa sy mama. Mama ny tena nanana olana tamin'izany ka no ny afa-po tamin'ny fitsaboateny izy ireo dia nanapa-kevitra fa hitady fomba hafa ahazoana zaza fa menatra amin'ny fiarahamonina. Mba tsy hisy hafantatra nefa izany rehetra izany dia le mpanampy tao an-trano ihany no nividian'ny papa hiaraka taminy sady ny fiaraha-mafy sy nomeny volabe mba angina mandrakizay. Dia izany mpanampin'izy ireo izany ny renao? Ie, tsy nampahafantarina sy nafenina mafy azy any tantara izany saingy taty aoriana nangataka ny mba iona tamiko io reniko io fa no arahary mafy izy zao 7 taona taoriana marotany ahy. Dia efa niona taminy ve ianao? Tsy te iona aminy akory satria olona mahandry izy. Dia raha sanatrika ho faty noho ny aretina izy. Tsy hanenina mihitsy ianao tsy nahita azy. Talohany nahafantarako anao dia nihevitra fa tsy misy ilako azy eo amin'ny fiainana. Saingy nandinika an'ireny fihetsika ireny aho. Natadidy ireny teny nolazainao rehetra ireny aho. Dia tsapako fa mety tsy ny vola ihany koa na niken'ny amoy aho fa mety no nijadony mpanambolana ny loana azy. Tsy misy ireny afo ny zanany ankinany rindriny irery izany. Na misy fisarahana azy eo amin'ireny sy ny zanaka dia tsy midika ho tsy fitiavana izany akory. Mety tsy nanana vahaolana ankoatra ny fisarahana izy satria izany no hitany fa ho fahasambaran'ilay zanany. Toy ny nataon'izany reninao izany. Matoa izy mitady anao ankehitriny dia tsy nanadino anao velively izy akory fa nanaiky ny zava-misy fotsiny. Ampianaro any avo a. Ampianaro mba ity azy. Feno fankahalana azy loatra tato anatiko. Nankarary aloatra ny nandray fa natakalo ny vola. Tsy hay ampianatra anao anefa satria tsy mitovy ny fomba fisainantsika. Tsy mitovy ny lokon'ny fiainantsika ka tsy ampy fanaraka an'izay ho atsaitsika velively. Fa raha manome alalana anao ankehitriny fa afaka mampianatra ianao ary vonina ndray izay rehetra ampianarinao a. Hovidiako ny fotoanao rehetra ka na ohatrina ny mendrika ao karamanao dia alohako izany. Ianao ampianatra no ilaiko. Raha mbola vola no irairainao a dia tsy hanana fotoana ho anao izany mihitsy a na dia iray segondra akory aza. Fa averiko impiry ary vao azonao fa tsy hanam-pahefana amiko ny volanao e. Ka inona ihany ary no tianao ataoko e? Raha mbola voninahino ny resaka ao amiko ianao dia adinoy aloha ny volanao sy ny fahefany. Miala tsiny ary. Efa vonina anaiky ny teninao rehetra. Mamela ny elok'ilay reninao ve ianao? Tsy fantatro. Fa efa manaiky ny eo aminy fotsiny azo. Afaka hiaraka amin'ny mpijery azy ianao
Fa inona moa no ataoko any? Anitsy izay tsy mety ataoko ka sa tsy vonina ny ampianatra akory ianao? Raha tena vonina hanariny toe-tsaina baiko ny vola manoloana ny tsy manana ianao ka hanaja ny sarangana nan tsirairay dia ho sitrako izany ary tsy ilako tambina. Eny, no ilay reninao dia manaiky ny ampianatra anao Vonina fa mila averinao ilay sariko ny soronao tetsy amin'ny rindrina tetsy. Fa nahoana ny nalàna? Tsy mahay mamerina an'izay efa may aka ialako tsiny. Satria ve izany mihitsy ny mendrika ny sariko? Ny avo tsapako fa nahazo ny betsaka indrindra ianao na nandany vola be izay saika nomeko azy satria dia fa matorifa reraka ianao raha pitsy ianao alaiko fa ho any amin'ny hopitaly jery ny reniko sika. Tafandrimandry koa ianao. Oe, tia tokoa ny mpiaratrao. Miala tsiny fa adinoko tetỳ amin'ny ratsan-tanako ilay izy ankeo. Hitako nanendrika ny tananao ery nefa ilay izy. Fa nanina ny soronao indray? Sarobidy loatra ka tsy mendrika ny tanako. Fa rehefa mahay any ray andro any mety ekenao ihany ve ny amerenana azy eo amin'ny ratsan-tananao indray? Asa tsy fantatro. Fa ataovy eo ary dia raha pitsy ao maka azy izay efa velominy avo. Velomo? Ampianaro aho. Tantara midoy nosoratany RSITA. Novelomin'ny Fifi sy Nanja. Niaraka tamin'ny Zoma amin'ny Rina, Ralala ary Christophe Rabearmanana. Nandray feo, mamiaro vony, nandrindra raha teknika, aro, nanatontosa, Nanja raha safondrakoto.